Miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavany sy ny fiadanany ary ny famoram-poniny ho amintsika mandrakariva. Isaorana ny tombo rehetra hatra ty an'io ty hanovizantsika ny fampianarana. Inona indray ary ny resantsika tamin'ny farany iny? Resantsika tamin'ny farany dia namarana ny resaka sabata tsika zany dia efa niditra ny amin'ny resaka hoe nanao ny fampidirana amin'ny resaka hoe iresaka indray tsika amin'ny teny ity zany mikasika hoe madio sy ny maloto satria madio sy ny maloto satria ao anatin'ny tombo-kase zany dia misy an'io famantarana io ihany koa. Dia milaza hoe inona ary resahana mikasika an'izany madio sy maloto zany. Dia mety misy tonga dia miresaka hoe resaka biby maloto zany. Fa ny resaka madio sy maloto tsy izay ihany. Fa eo anatin'ilay hoe madio sy maloto zany dia izay mihitsy ilay hoe misy zany fomba fanaon'izao tontolo izao. Dia misy fomba fanaon'ny kristianina zany na ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka eo anatin'ilay madio sy maloto zany dia efa misy fizarana sahady izy io. Hoe inona moa zavatra jerentsika eo anatin'ilay hoe madio sy maloto zany. Amin'ny teny gasy izy hoe madio sy maloto, amin'ny teny frantsay azotsika hoe pur ou impur zany. Pur et impur. Na ihany koa lazaina hoe sanctification et abomination. Na hoe fahavetavetana na hoe fahamasinana zany. Zavatra tsy miaraka zany ireo. Ka tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza, manambara manao hoe ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahendren'Andriamanitra dia considéren'izao tontolo izao fahadalàna ihany koa. Zay no mahatonga ilay izy hoe tsy mety zavatra roa mifanohitra zany ireo zavatra ireo. Ka ny eo zany zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny manambara manao hoe fandraisantsika kely teto izy io manao hoe aza manao ny fanaon'izao tontolo izao izy fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe hafa mihitsy zany ny fanaon'izao tontolo izao. Hafa ny fanaon'Andriamanitra dia ho jerentsika zany izy io hoe inona ireo zavatra considéren'Andriamanitra hoe favetavetana. Ary inona ny zavatra considéren'Andriamanitra hoe fanamasinana. Ary ny anton'izay indrindra dia izao, inona mahatonga miresaka ilay hoe madio sy maloto satria fanavahana ilay madio sy maloto. Satria natokan'i Jehovah ho azy isika. Ny fanaveriko teo izy namarana ny lesona, namitina ny lesona tamin'ny farany iny raha napiditra ny resaka hoe madio sy maloto. Dia inona no nampidirako an'ilay izy dia verenantsika kely inona ny zavatra teneniny ilay ao amin'ny Exodus toko faha 9. Jerentsika kely Exodus toko faha 9. Dia ho jerentsika zay eo. Exodus toko faha 9. Dia vakitsika ny 9, 5 sy ny 9. Dia inona ny zavatra resahana eo amin'ny 5 sy ny 9. Dia izao no teneniny. Koa ankehitriny raha hiain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo ireo teny ireny ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Raha hiain'ny feoko ianareo izy Jehova ka hitandrina ny fanekena satria misy fanekena zany eo. Dia ahoana izy Andriamanitra? Dia ho rakotra soa ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra. Ho rakotra soa ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra zany hoe nahavan'Andriamanitra zany ilay vahoaka an'Andriamanitra mihoatra noho ny firenena rehetra. Tsy mitovy. Dia inona ny fanavahana io dia 5. Dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Zany hoe fanjakam-pisorona zany fanjakana mpivavaka. Dia teny toizany ihany ilay izy. Sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Voatokana ange zany masina ho ahy ianareo zany hoe consacré ho an'Andriamanitra zany ilay vahoaka an'Andriamanitra. Natokana ho masina ho an'Andriamanitra ilay vahoaka an'Andriamanitra. Ka amin'izay fanokanana izay indrindra ny sarahana zany aloha amin'ny fanaon'izao tontolo izao, amin'ny fomban'izao tontolo izao. Dia rehefa ny sarahana amin'izay dia fanjakam-pivavaka, fanjakana masina, vahoaka masina ho an'Andriamanitra. Ka ahoana no afantaranao fa masina ho an'Andriamanitra ianao?
na mpivavaka an'Andriamanitra ianao raha tsy mitandrina le fanekena ao anatin'io fanekena io nahitana an'izay fanavahana zay dia misy mifehana zay eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe inona ary zany io fahamasinana io zay hiavahana amin'izao tontolo izao. Dia jerentsika eo ilay izy amin'ny fomba fitafy, amin'ny sakafo hohanina, amin'ny fomba fanao ny fety izay atao, amin'ny zavatra izay jeren'ny masonao, amin'ny zavatra izay enon'ny sofinao, dia hitao zany izay fanavahana zay mahafanjaka mpivavaka anao sy mahafirenena masina ho anao. Zay no namaranantsika ny lesona farany, izay koa nidirantsika ny lesona amin'ny teny ety. Hivavaka tsika dia hiresaka zany tsika mikasika an'izay hoe madio sy maloto zay. Inona le maloto dia atsotsika hoe fahavetavetana, le madio atsotsika hoe fahamasinana zany. Inona ary le fahavetavetana ary inona le fahamasinana, inona zay fanavahana zay ataon'Andriamanitra zay. Hivavaka tsika nomboka ny fotoana ary. Jehovah Andriamanitra ray io, masina masina le tompo Andriamanitra ny hery rehetra, eniky ny voninahitra ao ray ny tany aman-danitra. Halleluia, halleluia. Voninahitra ho anao ray io, voninahitra ho anao Kristy io. Nasandratra iavy ny anaranao ray dia raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra fa mbola nomenao fotoana izay ahafahanay hiara-hianatra indray sy handinika ny teninao ray amin'ny teny ity. Ka tsy efanay na amin'ny fahalalana na amin'ny fahendrenay zany. Fa mangataka aminao zay ray, aoka ny fanahinao, mirotsaka aminay amin'ny fahafenona, ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay ny sainay, mataranay ny sitraponao, ka dia mitenena ray io fa vonikeno izay vahoakanao. Dia eny mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoloky hitonatrenao. Ary tsy ilaozan'izay mety tsy lavo. Ary ny teninao dia manambara manao hoe ny lavy ny pitony marina. Na dia eo aza ny fanokananay ambavaka, ny fiambenanay, dia mety misy tsy voatandrinay na amin'ny fiteninay na ny fitondrantenanay, na amin'izay fomba fanaonay, ka ninona tompo na halatsaka anay, na mpanotanay teo anatrenao. Dia hifonanay aminao zany Andriamanitra ray, mamindrafo aminay ray io, mamelany eloka irenao. Mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao zay rehetrareto ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay tompo ho afa-keloka. Ary eo karay ny fanainao masina ane, hitantananao anay ao amin'ny marina rehetra ary ny marina anafaka anay tsy ho andevo. Aoka ny anjelinao hitombo manodidina anay ka hiaro anay sy hitantananay. Aoka ny rahanao Jesosy handrakotra ny fitaovana izay ampiasainay na amin'izao fampitana izao fampianarana izao na ny tokantrano any, mba tsy hanana sy tana fahefana na hiaran-doza na dia kely aza. Aoka ny rahanao handrakotra ny tsirairay avy ihany koa ka hiaro ny tsirairay avy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary ninona zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy? Hoentina manakorotana izao fampianarana izao na manakana izao fampianarana izao tsy handeha. Ninona zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy? Hoentina manakorotana ihany koa ny tokantrano. Ninona zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy? Hoentina manafika na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana zany, na eo amin'ny lafin'ny asan'ny tsirairay avy zany, na amin'izay masahana ny fiainana rehetra zany. Ninona zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy? Hoentina manafika anay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Dia ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay ny Jesosy tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay zany. Mandidy ianao ary dia voly Satana. Miala ianao tsy manan-kery sy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo. Ilay vonona ianao noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy. Lasa ny afo mandevina anao sy ny asanao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay, tsy manan-kery sy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo. Fefa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay ny Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao Tompo. Ary apetraka mandraka ariva eto anatrehanao ny amin'izay tsy fahasalamana misy aminay tsirairay avy ihany koa. Ao Tompo ny areti-kibo izay miverina foana tsy fantatra hoe inona izany. Mety misy mivoto any amin'ny kibo any.
na mety misy zavatra mihetsika any mikiboany tsy fantatra inona mahazo azy. Eny tompo, ao ny aretina ndoha lava ihany koa zay mahazo ny sasany, ao ny areti-bavony, ao ny areti-tratra, ao ny sepotra, ao ny aretina any amin'ny lamosina marary lamosina any, ao tompo ny aretina tension, ao ny mety cancer ihany koa, sy izay aretina maro samihafa tompo, indrindrandrindra moa zao période-na Covid zao mety misy voan'ny Covid ihany koa. Aoka Jesosy tompo, hiaino ny fitarainany tsirairay avy ianao zay mitalao aminao andro manalina. Fa hoy ianao miteny manambara manao hoe fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako mitaraina amiko andro manalina, moa ve tsy haino any an-danitra any. Ken'Andriamanitra hoe noho ny fitarainany tsirairay avy zay mitaraina aminao, mangataka famindram-po sy famelan-kelo ka raha fanasitranana. Noho ny fitarainan'izy ireo tompo, mangataka aminao a Jesosy io, aoka ny le diakapoka taminao, le manasitrana ny aretina rehetra ny hikitika ny loharany karetina rehetra ka nasitrana izany anenao. Aoka ny tompo Andriamanitra le tananao mahery sy saninao naindritra, anasitrananao ny aretina rehetra zay mahazo ny tsirairay avy any tokantrano any na amin'ny toerana zay nona zao fampianarana zao, dia ho sitrana izy ireo amin'ny aretina zay mahazo azy. Ka amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy ny diakapoka taminy, dia miala zay aretina rehetra voatonona teo, miala zay rehetra aretina ihany koa, ka voalaza ny tsirairay avy ny tokantrano any sy mahazo ny tsirairay avy ny tokantrano any. Dia aoka Jesosy eo noho ny diakapoka taminao sy amin'ny anaranao Jesosy, dia nao nefa nanasitrana ny aretina zay nahazo ny tsirairay avy any. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazay ny anaranao, meteza raha efa neny vavaka nenao any an-danitra any, araka ny be ny fahasoavanao raha sy ny famindram-ponao. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra nenao hatramin'izao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao raha ito anatrehanao. Alleluia. Amen. Iroso arintsika. Hitsofoka zany tsika hiresaka mikasika le hoe madio sy maloto, na hoe le abomination na le hoe sanctification zay antsoina ihany koa fa vetavetana na vetavetana sy famasinana zany. Ka hojerentsika zany le izy. Dia hijery ny zavatra hojerentsika zany dia hijeryntsika amin'le resaka hoe fahalotona zany na le hoe fahavetavetana, inona moa ny zavatra hita anatiny io. Dia voalohany aloha dia verenantsika le teny efa hitantsika tany aloha amin'le Ezekiely izy io. Ezekiely izy io. Ezekiely toko fahasivy any andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Tamintsika napiditra ny Tombo-kasen ity dia efa niresaka n'izy io tsika. Dia verenantsika kely. Ezekiely toko fahasivy dia andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina izany. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga zany ny mpandringana hoe andringanao Jerosalema, dia ahoana izy Andriamanitra, zao ny teniny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Ezekiela zany, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema, ka asio marika ny andron'ny olona zay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe mandehana anaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza, aoka tsy hamindra fo amin'ny masonareo ary aza hananana antra izy. Fa na lahy antitra na zatovo na virjina zaza madinika dia na vehivavy dia aringana avokoa, fa izay olona misy ilay marika ihany no aza kasihana ary atombohatra eo amin'ny fitoerako masina izany, dia nanomboka tamin'ny lahy antitra izay teo ny lohan'ny trano ireo. Nalefa ny mpandringana zany dia hoe asio marika hozy izy ny andron'ireo izay misento noho ny fahavetavetana misy eo aminy, misy eo Jerosalema. Fa zay tsy manana an'io marika io dia aringano, na lahy antitra na tanora na vehivavy na zaza na aringano avokoa izy. Afa-tsy izay misy marika ihany ny aza aringana, satria ireo no misentony amin'ny fahavetavetana amin'izay misy. Dia atombohy azy alefa aringanana, atombohy ao amin'ny tranoko izy Jehovah, satria hoentiny zareo ao amin'ny tranon'i Jehovah mihitsy zany fahavetavetana, dia atomboko izay manao fahavetavetana ao koa dia atomboko aringana ao amin'ny tranon'i Jehovah. Ka moa zavatra efa niresantsika hoe zany fahavetavetana zany inge na fahalotona zany misy be dia be ny fiangonana miantso ny arany hoe kristianina, nefa misy zany eny amin'ny fiangonana any, misy zany. Kanefa fandringanana io dia atomboka izao izy, atomboka any amin'ny fiangonana ao izy io, ao amin'ny tranon'Andriamanitra.
ka io zany hijery zany tsika le fanavana satria navan'Andriamanitra mihitsy le vahoakany amin'ny firenena rehetra natokana ho rakotra sy ho azo izy ho firenena masina, ho vahoaka mpivavaka ho an'Andriamanitra. Dia eto zany dia hijery sika inona ary zany maninon'Andriamanitra no masika amin'le teny hoe ary inganony ireo izay miaino anatin'izany favetavetana izany, fa ireo izay misento amin'ny favetavetana ihany ny azo aringana. Dia jerentsika inona le favetavetana resahana eto zany ty favetavetana resahana eto ty. Dia eo amin'ny andininy fahaefatra amby folo izy no miresaka le favetavetana zany, andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Dia efa eo zany hitantsika sady zany hoe inona karazana favetavetana zany ny hitantsika eto. Andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny toko fahavalo azafady. Ezekela toko fahavalo dia ny andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia hoy izy dia nentiny eo alohan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehova izay manatrika ny avaratra aho. Ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany an'ny tamoza. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona, mbola hita favetavetana lehibe noho ireto koa ianao. Dia nentiny eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehova aho, ary indro teo am-baravaran'ny tempolin'i Jehova dia teo nelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara dia nisy tokony 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehova ka nanatrika ny atsinanana. Ary ireo dia ny ankohaka nanandrify ny masoandro nanatrika ny atsinanana. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona, moa ataon'ny taranaka joda ho kely loatra va ny nanaovan'ny fahavetavetana izay ataony eto, no fenono fampahoriana koa ny tany ka napatezitra lalandava izy, ary indro izy nanainga ny ratsakazo ho eo amin'ny orony. Inona zany le zavatra misy eto no entin'Andriamanitra teo amin'ny lohan'ny tranon'i Jehova Ezekela. Dia hoy izy Andriamanitra, hitanao ve ny ataon'ireo izy? Jereo na hijery izy, nisy vehivavy mipetraka teo nitomany an'ny tanoza. Manatry eo amin'ny tranony izy teo mivavahadin'ny tranon'i Jehova izay manatrika ny avaratra. Nisy vehivavy mipetraka teo nitomany an'ny tamoza. Iza moa zany tamoza zany? Divinité nge zany. Andriamanitra n'izao tontolo izao zany. Ao amin'ny tranon'i Jehova ve ianao dia tamoza ny tao maninao, andriamanikafa ny tao maninao amin'ny tranon'i Jehova. Ohatran'iletsika milaza hoe kristianina. Dia any Madagasikara misy nge zany resaka hoe kokolampy zany. Andriamanikafa nge zany. Fa miresaka hoe vazimba, any mivavaka any amin'ny vazimba sy ny karazany. Andriamanikafa zany. Mivavaka amin'ny mitsangam-bato, mivavaka amin'ny hazo, eny ambanin'ny hazo maitso rehetra eny. Mivavaka amin'ny rano, hoe ranomasina ty rano ty, fadifady maro karazany amin'ny Madagasikara. Reny efa tsy izy dao nefa ny akabeazan'ny olona izay manao an'ireny dia milaza izy fa kristianina. Io fandringanana io nefa natomboka izy eo amin'ny tranon'i Jehova io natomboka. Zay miaino anatin'izany favetavetana zany efa manomboka any zany le fandringanana. Ary misy tenin'ny apôstôly Petera dia milaza mihitsy manambara manao hoe, na tsy haiko natao amin'ny Petera natao amin'ny Jakoba nilazan'izy iny, milaza manao hoe fa ny fitsarana hozy izy dia miatomboka eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa raha miatomboka eo izy ny fitsarana, manao ahoana kosa ny hafarany izao tontolo izao. Izany hoe zava-dehibe zany matoa Andriamanitra miteny. Eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra no manomboka zany. Satria Andriamanitra manavaka hoe iza ny ady, iza ny tsy ady. Zay ny anton'ilay tombo-kase. Dia eto izy dia mipetraka mitomany an'ny tamoza dia mitondra ilay izy dia inona ihany koa ny zavatra nitiny. Eo amin'ilay andininy fahaenina amby folo dia nentiny eo amin'ny kianja anatiny tao amin'ny tranon'i Jehova aho, ary indro eo am-baravaran'ny tempolin'i Jehova dia nisy teo anelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara dia nisy tokony 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehova ka nanatsika ny atsinanana, ary ireo dia ny ankohaka manandrify ny masoandro manatsika ny atsinanana. Eo amin'ny tranon'i Jehova izy fa miambony tranon'i Jehova, meny lamosina ny tranon'i Jehova. Fa any amin'izy manatriky ny atsinanana izy dia any amin'ny masoandro izy mijery. Manompo masoandro, miankohaka eo amin'ny masoandro. Miankohaka eo amin'ny masoandro.
io moa fa nyresantsika kely teto any izany masoandro zany nge am'izao mbola misy manompo zany masoandro zany ny any Maya any amin'iny faritra Amérique du Sud iny manompo an'izany masoandro zany nge nyresaka hoe divinité ny Maya io ny fifaliana io de jereo ihany koa rehefa le resaka yoga ty avy any Inde mantsy ny aviny ty yoga ty de manao yoga daholo ny hoe se mba azahoana zénitude zany le resaka zen de manino de manao le mouvement izy fa iny le mouvement ataony iny rehefa manao le mouvement izy miaraba ny masoandro iny zavatra fivavahana inginy de hoy izy ianao aka zany inge resaka sport afaka manamarina daholo tsika tsy maninona mihitsy fa Andriamanitra manavaka de anao fotsiny misafidy ny toerana misy anao za tsy manino zany de mazotoa rabasoa rabatsara fa Andriamanitra manavaka Andriamanitra mandringana eo ihany koa le resaka hoe alahady ity fandresantsika teto ny resaka ny amin'ny sabata atsika ny resaka alahady ny andro alahady de io andro fivavahan'ny romanina io andro io satria nahoana andro ny masoandro io andro fivavahan'ny romanina zany andro alahady zany andro ny masoandro zany zay mahatonga ny anglisy ny teny manao hoe Sunday le jour du soleil ny dimanche atsony hoe Sunday de rehefa tateoriana de navadika lasa hoe fivavahana kristianina le izy navadiky ny eglizy le izy de rehefa ny empereur Constantin rehefa lasa kristianina de niara nivory tamin'ireo cardinaux zany tamin'ny concile de rehefa tao ny fivoriana de tsy mety tsika raha ohatra ka mitsahatra tahaka ny jiosy amin'ny andro sabata fa alohantsika hivavaka amin'ny andro alahady io ny vavahana andro vavahana ka tafiditra tao amin'ny eo le transition nisy tamin'ny Pergamosy ny apita taty amin'ny fiangonana katolika de tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina ny fomba ny gentlisme ny paganisme de rehefa tsofoka tao zay de lasa andro ivavahana ny andro alahady lasa nivavaka inona ny zavatra misy eto miambony tranon'i Jehovah fa mitodika amin'inona mitodika amin'ny masoandro de hoy isika tsy zany fa fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay ny antony natonga hoe mivavaka amin'ny andro alahady de hoy isako ataovy fa zao fotsiny zavatra teneniko atsika profoy amiko anatin'ny soratra masina hoe azo ivavahana ny andro alahady profoy raha tena marina araka ny soratra masina hoe andro ivavahana ny alahady hoy Jehovah tena miakohaka mivavaka amin'ny alahady fa Jehovah tsy niteny an'izany fa ny zavatra niteny Andriamanitra de hoe mahatsiarova ny andro sabata de iza ny anoko ny teninao sa ny tenin' Jehovah raha zay sy ny ankonako aloha de zao hoe hanompo an'i Jehovah zay de miaino ny tenin' Jehovah fa de ianao zany de ataovy zany tsy manino zay zany fantatro fa mety fa ho avy io fitsarana io atombohy eo amin'ny tranon'i Jehovah hozy izy de anjara atsika le izy aiza ny toerana misy atsika ao anatin'le favetavetana ve misy atsika sa ao anatin'le fahamasinana de anjara atsika zany malala hoe aiza ny toerana misy atsika amin'izay fotoana izay zany de inona zany le zavatra hitantsika le favetavetana eto zany resahana eto de zao ny favetavetana zany tao anatin'ny soratra masina ny zavatra resahany de zao hoe miresaka izy le péché de l'idolâtrie na resaka hoe ny fahotana ny amin'ny resaka fanimpotsampy zany fanimpotsampy na fivavahana amin'ny andriamanitra hafa io le hoe na mivavaka amin'ny razana ianao na miantso amin'izy mivavaka amin'ny sampy zany fanimpotsampy zany na hoe fivavahana amin'ny andriamanitra hafa zany de faharoa manaraka amin'izay koa de eo ihany koa le hoe usage des nations le ny fanaony zao tontolo zao eto teneniny le izy eto ambany am'toerana andininy fafito amby folo am'le toko favalo de teneniny ozy izy de hoy izy tamiko hitanao va izany zanak'olona moa ataon'ny taranaka joda ho kely loatra va ny nanaovan'ny fahavetavetana izay ataony eto no fenoany fampahoriana koa ny tany fenoany fampahoriana koa ny tany iny fa fenoany fampahoriana ny tany io
vokatry ny fahotana taony zareo de feny fahoriana ny tany. Ils ont rempli de violence ozy izy le pays na ny tany zay toerany zareo. Zany hoe fampahoriana satria vokatry ny fahotana zareo de miparitaka maneraka n'inona, maneraka ny zavaboary zany ny vokatry ny fahotana ataon'ny olombelona de feno fampahoriana. Miparitaka misy fahotana misy karazany fomba maro samihafa. Zao tontolo zao manana karazam-pety. Ho avy zao tsika tonga zao za miresaka amintsika zao efa kaikaiky ny farany taona zao. De inona ny zavatra misy rehefa kaikaiky ny farany taona? Tonga ny fety. Ao ny manao Noely, ao ny manao taom-baovao. De raha miresaka tsika hoe Noely, zany koa mbola fanontaniana anankiray mipetraka koa zany. De mamanontany atsika koa, avaiza koa zany Noely zany? Zany fety Noely zany anie ka tsy ara-baiboly zany. Hoe daty naterahan'i Kristy 25 décembre. Mba namadika ihany ato fa iza mahita hoe 25 décembre niteraky Jesosy. Tsy misy an'izany io. Tsy misy hoe 25 décembre naterahan'i Kristy fa inona ny zavatra misy amin'io? Miverina foana tsika amin'le resaka hoe nidiran'ny tamin'ny andron'ny Pergamosy, nipita taty amin'ny fiangonana katolika romana. De ao anatin'ny transition io zany, ao anatin'ny tetezamita io de zao niditra ho lasa kristianina ny gentlisy. Ka rehefa tonga kristianina izy de nifangaro ny fomba kristianina sy ny fomba gentlisy, zany hoe le paganisme zany tonga tao am-piangonana de tafitsofoka tao ny fety gentlisy. Anisan'izany io resaka hoe Noely io zany. 25 décembre zany tsy nahaterahan'i Kristy zany fa fahaterahany izy zany, fahaterahan'ny masoandro zany. Zay de miverina any amin'le masoandro any antsika zany. Fahaterahan'ny masoandro zany. Fahaterahan'ny masoandro de nampitona hoe Kristy zany no lazaina fa hoe teraka tamin'io daty io. Fa iza manambara fa teraka 25 décembre Jesosy Kristy. Fahaterahan'ny masoandro mbola miverina any amin'ny fetin'le masoandro any le izy. Ampitoviana amin'ny Kristy le izy zany. Raha tsy hoe misy anamarintena koa nga ilaza manao hoe ka zao nge voasoratra ao amin'ny salamy fa masoandro sapinga Jehovah Andriamantsika. De satria izy masoandro de afetena ampitoviana amin'le fetin'ny masoandro mihitsy le izy. Ka raha ohatra ary ka zay le izy ko maninona ny tenenin'Andriamanitra manao hoe tsy hitanao ve ny ataon'ny zanak'Israely ozy izy miankohaka any amin'ny atsinanana, miambohatra ny Jehovah, miankohaka any amin'ny masoandro, zany hoe tena rarahan'i Jehovah zany. Nefa tsika ataontsika fety mihitsy le izy. Hoe nahaterahan'i Kristy mpamonjy io. De 25 décembre fa fety gentlisy ange zany fahaterahan'ny masoandro. De rehefa tonga ihany koa io fety tonga vitan'izany ihany manao azy Noely. De iny fety iny de faly de asiana décoration de faly daholo fa iny le tenenin'Andriamanitra. Le hoe sototarba verta ozy izy. Le hoe miankohaka eo anatrehan'ny hazo, manompo hazo. De ozy tsika zay nga manompo hazo zany, ora olona. Inona ny dikan'iny cadeau kely apetraka eo iny ary zany de inona ny anaingona n'iny hazo io, maninona le hazo no ingona. Le izy ange ohatrany hoe zay mihitsy le izy. C'est devenu une banalité zany. Lasa zavatra ohatrany hoe zavatra efa normal, tsy inona nge tsisy maharatsy an'izany ange. Fa zay ny tena vao mainka mahafitaka an'le izy. Rehefa tonga amin'izay fotom-pisainana zao ianao hoe tsisy maharatsy an'izany. De efa tena loza be zany satria tsy mahay manavaka tsony ianao ny masina sy ny tsy masina. Fa lazainao inona moa no maharatsy an'izany. Nefa Andriamanitra, asian'Andriamanitra manavaka an'izay mihitsy sika. Mba ho an'Andriamanitra mba ho rakotra soa ho azy. De tsy hainao tsony manavaka an'izany, inona ny anavahanao an'izany. Tenin'Andriamanitra miteny aza miankohaka amin'ny hazo maitso. Ho resahantsika io zany fa mbola ho hitantsika anatin'ny resaka io fa vitavetana. Hoe miankohaka amin'izany hazo maitso zany. Tsy azo atao zany. Na miankohaka amin'ny tsangam-bato tsy azo atao zany. De afaka marinina daholo zany rehetrarehetra zany. Afaka marinina daholo zany rehetrarehetra zany. De toizantsika le fampianarana. De zao ny tenenin'Andriamanitra. Izao tontolo zao no nanao izany. Nefa tonga tao amin'inona? Tonga tao am-piangonana zany. No ny gentlisy
lasa kristianina par rapport amin'le hoe zany akory tsy midika hoe ny jentilisa tsy mahazo tonga kristianina sao dia misy miinterpréter an'izay ndraika manova ny teniko hoe lazaina fa hoe ny jentilisa lasa kristianina no mahatonga ny fomba jentilisa tsy izay ny tiako tenenina. Ny jentilisa resy lahatra tonga kristianina dia milasa manao ny fomba kristianina fa ny zavatra nisy tamin'ny Pergamos dia zao rehefa lasa kristianina ny jentilisa satria nisy compromis nataon'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana dia vokatra izay compromis natao izay dia nanina tsy nenjehana intsony ny kristianina sady lasa niaraka tamin'ny fitondram-panjakana ny kristianina. Zay no natonga ny Constantin lasa kristianina dia fomba jentilisa tafiditra tao anatin'izay lasa naroroparatsiana ny fivavahana kristianina. Ny fampianaran'ny Nikolaita tafiditra tao anatin'ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany. Zay no natongavana hoe tsika tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana tafiditra zany satria lasa tsy intsony zany. Fa ny zava-dehibe dia zao tany zany akory tsy midika akory hoe ny fitiavana tsy zava-dehibe, ny fitiavana tena zava-dehibe zany fampianaran'ny soratra masina fa tamin'izany no lasa nivoizina be le resaka hoe fitiavana ny zavatra lehibe fa ankoatr'izay tsy lasa tsy mikonty. Zay mahatonga ny fiangonana amin'izao fotoana izao miaraka angeny eglizy amin'ny musulman, miaraka izy amin'ny bouddhiste, miaraka izy amin'ny hindouiste, miaraka izy amin'ny judaïsme sy ny rehetrarehetra fa inona ny arahan'izy ireo zay le fitiavana zay. Tsy hoe le tenin'Andriamanitra na le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa le fitiavana. Dia ozy Andriamanitra eno ny feoko izy izy tandremo ny fanekeko izy izy dia ho rakotra soa ianareo. Fa tsy hoe miarao anatin'izay fitiavana izay dia izay nareo dia ho rakotra soa ianareo. Raha miaraka angentsika ao anatin'ny fitiavana ka sady mitandrana ny faneken'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra afaka miaraka mihitsy sisy problème zany. Raha Andriamanitra ray no tompontsika afaka miaraka mihitsy sika fa tsy Andriamanitra ray no tompona satria nahoana samy manana ny andriamanina nge ireo olona be dehibe ireo fivavahana be dehibe ireo dia ahoana ny lazaina fa hoe amin'ny endrika hafa fotsiny nisehoany fa Andriamanitra ray ny ivavahana diso be zany satria nahoana samy manana ny didiny nge ireo. Ny musulman mivavaka amin'ny andro zoma, ny ankabeazan'ny kristianina mivavaka amin'ny andro alahady, misy kristianina ihany koa mivavaka amin'ny andro sabotsy, misy mivavaka ery amin'ny sampo ery manompo hazo, manompo vato, manompo tsangam-bato. Dia ozy ianao Andriamanitra ray ny ivavahana. Matona vahan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra dia misy antony zany zay. Tsy mitovy izay zavatra zay. Izay mahatonga azy miteny atao amin'ny Romanina toko 12 efa hitantsika izy hoe averenantsika. Romanina toko 12 andininy faharoa. Dia izao ny zavatra teneniny ato. Romanina toko 12 dia ny andininy faharoa. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika mihitsy andininy voalohany, tsy maninona, andininy voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo aho, eo mantsy ilay hoe fanavahana. Dia ny apôstôly Paoly mihitsy efa mangataka ny fiangonana dia hoy izy. Koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia efa fanompompanahy mety ataonareo zany. Zany zany zavatra angatan'Andriamanitra amintsika. Mba ho fanatitra velona tsika masina. Zany masina zany zay ilay hoe voatokana ho an'Andriamanitra, firenena masina. Dia mitoky izay sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo zany. Inona moa ilay fanompompanahy amin'ny teny frantsay dia hoe un culte raisonnable. Zany hoe izany zany ny fivavahana akasitrahan'Andriamanitra. Ny fanaterantsika ny tenantsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra, hoe masina ho an'Andriamanitra. Dia toizany le teny. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, zay zany le fialanao. Zay zany le fanatitra terinao hoe hitsofoanao amin'ilay fahamasinana izay fivavahana akasitrahana amin'Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy? Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Miala amin'izay zany ianao mba hidiranao amin'izay fahamasinana izay. Aza manaraka n'izao tontolo izao izy izy. Fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Itsika izay miteny manao hoe ka tsisy maharatsy an'izany ange. Ka
le hoe fahaterahan'ny masoandro hoe nahaterahan'ny Kristy zany masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra. Kina moa no maharatsy an'izany? Dia mba atao an'io fa ho an'Andriamanitra no nanaovantsika azy fa tsy ho an'le nanaovana azy taloha tsony hoe fahaterahan'ny masoandro e. Tsisy maharatsy an'izany ange. Ka Jehovah ange ny teny an'izay hoe fahavetavetany e. Le miakohaka amin'ny masoandro hoe jereo ny ataon'ireto zanak'Israely. Izay ihany koa le tenen'Andriamanitra hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina kasitrahana. Hialantsika amin'izay. Dia ny fanaterantsika amin'ny tenantsika ho fanatitra velona masina kasitrahana izay fanompoam-pivavahana akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra dia ozy ny tenan'Andriamanitra manao hoe aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Dia mila ovana zany izay sainao izay miteny manao hoe ka tsisy maharatsy an'izany ange. Ovao zay tenen'Andriamanitra. Ovao zay. Aza manao ny fanaony izao tontolo izao no manao an'izany. Mba hamantaranao ilay sitrapon'Andriamanitra mba hatongavanao amin'izay famasinana izay ho fanatitra velona masina kasitrahana eo an'Andriamanitra dia miova amin'izay fisainana izay. Fa fitaka be izay zavatra izay. Le faneketsika antsika zany, izay mantsy ilay izy, lasa se soumettre tsika, lasa manaiky tsika. Manaiky ho azy tsika amin'ny fomba fisainantsika manao hoe ka tsisy maharatsy an'izany ange. Io nefa nitezaina teto. Nga moa io ny vavahany, Andriamanitra ange ny vavahana fa io zany mba symbole. Ora olona, miovà amin'ny fanavaozana ny sainao izy. Titoizana. Ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Mila miala zany ianao amin'izay fanaony izao tontolo izao. Raha tsy miala amin'izay ianao zany tsy fantatrao ilay sitrapon'Andriamanitra. Le fialana amin'ny fanaony izao tontolo izao amin'izay fomba fanao izay na eo amin'ny fety io, na eo amin'ny fomba fanao andavanandro, na amin'ny zavatra hohanina, na amin'ny fomba fitafy io, na amin'ny fomba fiteny io, na amin'ny andro izay vavahana sy ny fety atao, miova zany ianao amin'izay rehetra zao. Aza manao ny fanaony izao tontolo izao. Tsy mitovy ny fanaony zanak'Andriamanitra sy ny fanaony izao tontolo izao. Zay no mahatonga azy nalain'Andriamanitra ho rakotra sy ho azy, ho firenena masina, ho vahoaka mpivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha tsy zany ange izy dia nakaman'Andriamanitra ihany, inona moa zany fa mitovy ihany. Fa amin'izao fotoana izao raha mijery ny kristianina ange tsika, inona ny mahasamihafa ny kristianina amin'izao tontolo izao? Mitovy ny fety ataony nga ny jentilisa koa tsy manao Noely. Manao Noely koa nge ny jentilisa. Ary zany Noely zany dia zao fety commercial zany. Tena mifety, tena mividy, mifety, misotro, miliba, ao daholo. Inona ny mahasamihafa ny kristianina? Tsisy. Mba jereo kely. Jereo ny fomba fitafy kristianina, inona ny mahasamihafa? Tsy misy. Mijery ny sakafo hohanina, inona ny mahasamihafa? Tsy misy. Mijery ny coiffure, tsy misy mahasamihafa. Ny maquillage tsy misy mahasamihafa. Ny andro ivavahana tsy misy ny andro ivavahana tsy misy mahasamihafa amin'izao tontolo izao ihany koa. Ary na ny kristianina raha manino miasa amin'ny andro rehetra ny kristianina. Nga voafehan'ny andro zany hoe mana masina ny andro sabata koa Jehovah. Nga voafehan'izany miasa sabata daholo koa ny kristianina. Tsisy mahasamihafa. Aiza marakitra soan'ny Jehovah anao amin'izany zany? Aiza zany? Aiza io fanavahana io zany? Aiza ny misy an'izay zavatra zay? Dia amin'ny Kolosianina dia zao ny tenenina atao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 7. Kolosianina toko 7 andininy 7 sy ny 9. Kolosianina toko 7 andininy 7 sy ny 9. Any amin'ny epistily iretsika zany. Kolosianina toko 7 teny andininy 7 sy ny 9 dia ahoana ozy izy eto. Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 5 tsy maninona. Dia zao ny teneny amin'ny andininy 5. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ tany. Vonoy izy izay momba ny tenanareo izay etỳ tany. Dia fijangajangana, fahalotona, firehetam-po, zany hoe fanaony izao tontolo izao io zany. Na amin'ny rehetrarehetra zany. Koa vonoy ny momba ny tenanareo etỳ tany. Ny filan'ny nofo zany dia fijangajangana, fahalotona
zay mety ho fahalotoana rehetra. Firetam-po fanirian-dratsy ary fiaremana dia fanompo-tsampy izany. Ay ty fanompo-tsampy ity kay tsy resaka hoe miakohaka amin'ny masoandro any na miakohaka ery ambany azo maitso any na mivavaka amin'ny razana ihany. Fa ny fanompo-tsampy zany dia rehefa manao filalaovan-dratsy ianao na manao fahalotoana rehetra ianao na mijangajanga ianao na firetam-po na fieremana zany dia efa fanompo-tsampy io zany. Rehefa andevozin'ny filana rehetra zay misy zany ianao dia efa fanompo-tsampy zay. Idolatria eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Misy olona tia vola, fanompo-tsampy zay. Misy olona tia lamaody, manaraka lamaody vao mivoaka ny lamaody dia inona indray zao anao shopping, fa fanompo-tsampy zany. Misy olona andevozin'ny sigara, fanompo-tsampy zany. Andevozin'ny toaka, fanompo-tsampy zany. Misy olona andevozin'ny vao mivoaka ny resaka teknôlôjia dia tsy maintsy atao mihitsy. Ohatra mivoaka aty andafy zao reny iPhone reny vao mivoaka. Dia hoe za mba tia hazo an'ilay iPhone vaovao, le mba tia hazo an'ilay voalohany parmi le voalohany zany, dia milahatra eo mihitsy mahatory alohan'ilay mpivarotra amin'ny alina, milahatra. Mba hazony iny dia efa mivoaka marainy dia avoaka. C'est comme un sésame zany, ohatran'ny teny hoe un trophée le izy. Hoe loka hazo zany iny. Tena kanjo latsaka tapaka le izy. Ay maty latsaka le izy vaky. Manompo sampy. Fijangajangana. Zay zavatra momba ny tenanareo etỳ antany ozy izy. Inona ny zavatra mety etỳ antany, filany nofo rehetra etỳ antany. Dia efa fanompo-tsampy io, na fijangajangana io, na firetam-po, na fanondrin-jato io, na fieremana io. Dia fanompo-tsampy izany. Dia toy izany fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana ozy izy. Izany zavatra izany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Izay nge natezitra an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Jereo ny ataon'ireo miambony trano Jehova miakohaka amin'ny masoandro. Jereo ny ataon'ireo fa fenon'inona faharatsiana ny tany. Jereo ny ataon'ireo fa eo amin'ny vavahadin'ny trano Jehova izy mitomany any tamoza ny ataony. Dia hozy ka zany ange tamin'ny testamenta taloha fa inona io zavatra mivakintsika io? Kolosiana ange vakintsika io. Kolosiana io zavatra vakintsika io. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Inona moa zanaky tsy fanarahana? Fils de la rébellion ozy izy. Le mpanohatra zany, manohatra foana ny sitrapon'Andriamanitra, manohatra ny tenin'Andriamanitra. Manamarina ny meloko hoe tsisy maharatsy an'izany. Zany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireny manamary tena ireny zany. Mahatezitra an'Andriamanitra zany ireny. Dia toy izany, izany koa no nalehanareo fa iny folom-bola velona taminy ianareo. Izany hoe itsika zany taloha koa raha mbola tany amin'izao tontolo izao no nisy atsika. Dia nanao an'izany ange atsika. Niaina tao anatin'ny fijangajangana. Mba tao anatin'izany fanindrin-dratsy zany. Mba mety hoe misy mahazo zavatra tsara eo mba manig sambatra be izy. Za atao tsy mba manana. Amin'ny Facebook moa dia aseho daholo izao zavatra rehetra. Dia nandeha tamin'io plazy tsara tarehibe io izy. Dia mba zay zany dia mba nahoana tsy mba nandeha tamin'io plazy io zany zay. Dia misy mamoaka tômôbila dia tena efa tafita mihitsy raha ny tena nasanana tômôbila. Dia ao koa mamoaka sarina trano manamboatra. Dia manana trano izy. Dia mba naniry ohatr'izany, mba maniry mba te ohatran'izao tontolo izao, izao tontolo izao tsy zany, mba te haniry ianao zany. Fa zany manana fanompo-tsampy zany rehetra zany. Na ianao andevozin'io Facebook io fotsiny ary dia efa fanompo-tsampy zany. Io ny andanianao fotoananao misy dia efa adiny firy eo isan'andro. Fanompo-tsampy zany. Dia ianao fotsy varavarana tsy io fa fanompo-tsampy zany. Filalaovan-dratsy zany, fieremana zany. Dia ahoana izy? Izany no nalehanareo fahiny. Raha mbola tsy kristianina zany ianao dia nanao an'izany fanao amin'izao tontolo izao zany. Fa ankehitriny kosa dia ahoana izy? Andininy fahavalo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy,
teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Averiko tsara le izy. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao. Zay ny tenenina amin'ny teny frantsay dia tonga dia amin'ny teny gasy dia toy izany izy. Fa amin'ny teny frantsay tonga dia teneniny kosa. Mais maintenant amin'ireo zavatra voalaza antsika rehetra teo dia hozy izy renoncer à toutes ces choses. Atsaharo zany zavatra rehetra zany. Dia le zavatra voalaza rehetra teo. Hoe ny fijangajangana, ny fahalotony, ny firetam-po, ny fanindrin-dratsy, ny fiheremana. Satria fanompo-tsampy izany. Dia ireo zavatra voalaza teo manaraka teo ihany koa. Hoe ny fahatezerana, ny fiafina fonana, ny lolo-po, ny fitenenan-dratsy, teny mahamenatra eo mivavanareo. Zany izy daholo, fanompo-tsampy daholo zany. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, ankehitriny. Atsaharo zany zavatra rehetra zany. Nanao an'izany ianao, nampahafantarina Andriamanitra anao ny marina. Atsaharo zany ankehitriny. Raha te hiombona amin'ilay vahoaka an'Andriamanitra ianao hoe firenena masina. Vahoaka mpivavaka an'Andriamanitra. Rakitra soa an'Andriamanitra mihoatra noho ny firenena rehetra. Ankehitriny. Androany anio raha mihaino feoko ianareo izy leo amin'ny Hebreo. Aza manamafy ny fonareo. Raha maheno zany feo zany ianao ankehitriny atsaharo zany rehetra zany. Fa fanompo-tsampy ny fanaon'izao tontolo izao. Ny fomban'izao tontolo izao. Izay nalehantsika fahiny zany fa ankehitriny tsika ao amin'Andriamanitra. Dia rakitra soan'Andriamanitra tsika. Firenena masina tsika, vahoaka mpivavaka isika. Aty amin'ny testamenta taloha ary izy dia miteny mikasika ny resaka hoe le hoe usage des nations na hoe ny fomba fanaon'izao tontolo izao. Izay nataon'Andriamanitra lalàna mihitsy hoe aza manao an'izany ianareo. Any amin'ny Levitikos 7:20, 7:20, 20 izy miresaka ny hoe inona daholo izay mety ho fomba fanaon'izao tontolo izao io. Izay tokony hialana zany tsy hanaovana an'izany. Kanefany raha hiresaka an'io tsika tsy manana fotoana firy tsika. Ka rehefa miresaka tsika amin'ny lesona manaraka raha manana fotoana indray tsika ny hariva dia tohizantsika amin'izay ny fampianarana. Hiresaka tsika hoe natao lalàna mihitsy zany tany amin'ny testamenta taloha hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao fa crime zany zavatra zany. Mahameloka anareo ny manao an'izany zavatra izany. Dia ho resahantsika zany zay ny idirantsika indray amin'ny lesona manaraka. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Satria raha mbola hiresaka an'izay dia lasa lava be indray le lesona. Aleo tonga dia izay ny idirantsika amin'ny lesona manaraka. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zahay mideranao ary manome voninahitra anao. Iny mananatra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra anio an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany. Voninahitra anio an'ny zanak'ondry. Halleluja, halleluja. Dia mana masina narena amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Ao karaha mba ho firenena masina akasitrahany eo anatrehanao izahay. Ho firenena mahay manavaka ny maloto sy ny madio, manavaka ny fahavetavetana sy ny fahamasinana. Ka aok'izay ho masina ho anao ray satria masina ianao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray amin'ny anaran'i Kristina andratana izao vavaka izao eto anatrehanao. Halleluja. Misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra ray. Veloma daholo. Bye bye daholo.